Makasika izay baolina kitra fidina tompon'akany Afrika izay ihany dia ny vahoaka afrikanina rehetra eny fa na ny Eropa aza dia anisan'ny manaraka ihany koa ity fiadina ny tompon'akany Afrika ity ho antsika eto Madagasikara mazava loatra dia anisan'ny makafy izany ny mpilalao baolina kitra sy ny mpakafy izany taranja izany eto Madagasikara izay milaza ny heviny sy maneho ny fahitany ity fiadina ny tompon'akany Afrika ity. Nampandiniako anazy aloha hatramin'izay ka hatramin'izao dia ireo olona efa manana traikefa zany olona efa mba nanao coupe du monde reny ihany zany tsy maintsy hibatan'io ohatran'ny hoe Ghana zany no tena eritreretako amin'ilay izy. Raha manao fampitana amin'ilay baolina afrikanina sy ny baolina malagasy inona ny tena hoe mety hitanao lesoka tsy hahatonga antsika any amin'ny CAN? Tsika aloha raha resaka baolina zany aloha eo amin'ilay infrastructure zany no tsy ampy. Le gasy zany efa hitako hoe betsaka anefa le kianja ilalaovana tsy ampy. Za aloha dia manome ohatra mihitsy fa zay aloha atao hoe taloha atao hoe tsy taloha fa tato Mahamasina tato fotsiny zao nisy kianja efatra tato tamin'ny andronay. Ka amin'izao fotoana izao vao nisy an'ity palais ity dia nisy an'ity gradin ity dia tampon'izay kianja izay zany dia tsisy afa-tsy ity terrain d'honneur ity sisa zany a. Nefa tamin'izany ary ny gasy mbola atao hoe teo amin'ny 8 millions. Ny terrain betsaka. Eo amin'ilay kianja mihitsy zany ninona zany le collectif zany le kianja zany tena na basket io na handball io na volley io na foot io na rugby eo amin'ilay kianja zany tsy ampy le ny hitako aloha amin'ny CAN 2015 za zany mbola mitazona ny Ghana loatra amin'izao. Inona ny ataon'izay safidy izay? Ny Ghana aloha zao hita favori amin'ny ekipa firenena aty afrikanina loatra amin'izao. Izy aloha zany hita misongadina sady izy koa zany mbola izy zany no lohalarana amin'izao. Inona kosa no mety eritreretinao hoe tsy mahatonga ny gasy any amin'ny CAN? Hita tsy mahatonga ny gasy amin'ny CAN aloha voalohany fahitako azy le vatana. Dia ny faharoa le fomba fakanan'le ekipa mihitsy zany hoe tokony hatrany amin'ny foot mihitsy zany jerena akaiky le izy dia zay vao aravina aty ambony fa rehefa hitanao rehefa misy hoe misy match ataony Barea zany dia le atao amin'ny faritra akaikikaiky ety ihany zany no raisina dia lasa tsy hita zany le olona any amin'ny faritany. Fahalalako manokana amiko manokana zany amiko manokana dia Zambie na ohatra hoe Algérie na Ghana zay. Inona ny anton'izay safidy izay? Ny anton'izay safidy izay efa hitako zany ny inona moa efa hitako ny traikefa ananan'ireo ekipa ireo dia mba zay ny anton'ilay safidianako amin'ilay hoe Zambie na Ghana na Algérie. Ny traikefa ananany zany efa lasa avy ny diknika fahaizam-bolo. Raha manao fampitana amin'ny malagasy kosa inona ny hitanao hoe sakana tsy mahatonga malagasy any amin'ny CAN? Mbola betsaka ny ekipa mahay baolina no malagasy mahatonga ny ekipa malagasy tsy hoe tsy tafakatra any amin'ny CAN na ny mondial zany. Dia zay sakana mahatonga ny ekipa pirenena malagasy zany tsy ho any amin'ny CAN na mondial. Inona ny ezaka tokony atao ary amin'izay? Ny ezaka tokony atao voalohany indrindra aloha dia miankina amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra zany amin'ny fitantanan'ny ekipa pirenena malagasy hoe miankina hoe tokony hanatsara ny mpanazatra ekipa pirenena malagasy zany dia miankina amin'izay ny fivoaran'ny fandrosoan'ny baolina kitra zany malagasy eto amintsika. Mpanao baolina kitra kalazy indrindra le manao any ivelany ireo betsaka mihitsy izy ireo fa miadiady any izy ireo fa raha fijeriko azy aloha any amin'ny Côte d'Ivoire sy Sénégal any angamba pronostic. Inona ny tena anton'ilay safidy? Le safidy satria efa manana traikefa maromaro ihany ireo amin'ny filalaovana baolina any ivelany any. Na tsy atao ambanin-javatra koa ny Afrika Atsimo reny, ny Tunisie reny koa olona enjak'indrony ihany mipety aty amin'ny Arabo aty. Fahitanao azy hoe inona mety sakana ho an'ny baolina kitra malagasy tsy mahatonga amin'ny CAN? Le sakana aloha amin'ilay fandrosoana mihitsy angamba mila voizina tanteraka mihitsy. Za zany mahita hoe mila miova be mihitsy zany ny malagasy. Indrindra ny toe-tsaina, ny fitondrana ihany koa tokony mba hijery an'izay, jery akaiky amin'ilay baolina kitra malagasy ny taranja rehetrarehetra mihitsy zany ohatrany tsy afaka mihitsy le malagasy.
ataoko mba ho jerena akaiky indrindra fa nazo prime ministre vaovao io toko mba etsiketsika amin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky amin'ny na tsy ny lalao baolina kitra ihany araha ny firenena ray manontolo zay ho tataniny eo Nieritrereto zao i Algérie eritrereto azo anazy inona ny tena anton'izay safidy zay ny antony safidy ohatra ny ekipa hitako tena ohatra favorona izy raha ho an'ny baolina kitra gasy kosa inona ny hitanao mety tsy mahalasa antsika any amin'ny taniny mihitsy ny hitako tsy mahalasa amin'ny tanina zao tena problème ohatra ny antsika gasy eo amin'ilay entraîneur tena problème ny entraîneur dia ohatra ny betsaka zany tsika mahay fa le fititavan'olona le sakatsakana zany tena betsaka amin'ilay izy